Manaraka fizotry ny fizahan-toetra zao. Hita am'izay tsika ny Joba indray zany. Teo zany ny fakam-panahy dia hita amin'ny fizahan-toetra am'izay tsika zao. Joba toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo vakitsika momba ny Joba. Nisy lehilahy iray tany amin'ny tany Oza, Joba ny anarany. Marina sy mahitsy zany lehilahy zany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Niteraka 7 lahy sy 3 vavy izy. Ny fananany dia ondry manosy 7,000, rameva 3,000, omby 5,000, briky vavy 500 ary mpanompo maro be. Nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra zany lehilahy zany. Zay zany momba ny Joba, lehilahy marina sy mahitsy natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Tao anatin'ny iray mpimaso mondra. Na fakam-panahy fizahan-toetra ny andresantsika azy mety daholo satria aza tratran'izany ianao. Ndray andro monja, maty daholo ny zanany sy ny bibiny rehetra. Tena raha zany teo amin'ny toeran'ny Joba tamin'ny fahatelo, maty ny zanakao, tsy vita akory ny teny iny, tonga indray ny anankiray mihazakazaka avany, maty daholo ny bibinao rehetra, tonga indray ny anankiray avany, lasa nidalo daholo ny ombinao rehetrarehetra, tonga indray ny anankiray avany, anina daholo, vao misy miaingany, danony ery laza amin'ny teny Joba fantany fa ratsy ny teny elandro. Zany mihitsy zavatra nahazo azy, gravy a, ndray andro monja. Potika, very potika daholo ny fananany rehetrarehetra le voatanisa teo. Gravy zany. Fakam-panahy zany andaozana an'Andriamanitra ary fizahan-toetra zany ho an'i Joba. Io. Fakam-panahy izy satria nataon'ny Satana izay ilan'ny Joba amin'Andriamanitra. Nataon'ny Satana mihitsy fomba rehetra ilana amin'Andriamanitra, kanefa inona satria zao notenenin'ny Satana. Atsora inge ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao eo masonao azy izy e. Tanareo, zay foana ny devoly. Ianao mandahan'Andriamanitra. Zay mahafakam-panahy azy. Atsora iny ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra. Dia nefany a, inona nataon'ny Joba? Toko voalohany 20 ka hatramin'ny 20. Rehefa niaran'izay rehetrarehetra zay, dia nitsanga ny Joba ka nandritra ny akanjo beany ary nanaratra ny lohany dia niakarapoka tamin'ny tany. Dikan'ireo sary rehetrarehetra ireo dia miporofo hoe mafy be tamin'ny Joba le izy, nalahelo mafy Joba, zay ny dikan'io. Fa tsy hoe ny kristianina navoany reny dia zay zanak'Andriamanitra zay e, tsy maninona zany e. No, marary zany. Fa ny zava-dehibe dia nitoyany hoe sady ny teny hoe nitanjaka ny voako avy tany an-kibon'ny eny ary nitanjaka ny iverenako any. Ny tompony nanome ary tompony nanaisotra, isaorana neny anaran'ny tompo. Ry miandro hoe andahanao izy, ny Joba laza ny souveraineté an'Andriamanitra. Il est souverain mon Dieu. Zany ny olona. Tamin'izany rehetra zany ozy izy dia tsy nanoty Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Ao tsara. Miakatra grady Joba. Fa rehefa miakatra grady ianao, miakatra klasy ianao, dia sao ianao dia mieritreritra hoe ny examen tany amin'ny BPC ihany no ataonao ny examen rehefa tonga any amin'ny bac ianao a. Azafady, miakatra koa ny examen ianao rehefa tonga any amin'ny bac. Io, ny haiko ny souveraineté an'Andriamanitra izay ny tsy nahalavon'ny Joba. Zay ny antony jerentsika ilay souveraineté an'Andriamanitra hoe afa amin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany. Tsy fantatry Joba ny resaka ny fanaovan'Andriamanitra sy ny devoly tany. Fa azony fotsiny hoe afa amin'Andriamanitra daholo zany. Tanjaka ny voako, tanjaka ny iverenako, Jehova ny nanome, Jehova ny naka, saorana ny anaran'i Jehova. Tanareo? Izy daholo manao ny zavatra rehetrarehetra. Avy eo, klasy ambony, feno ratra sy vay amin'izay indray ny tenany. Izy mihitsy ny tratra n'ilay ratra sy vay. Ary tsy vita an'izay fa nanampitrotraka ny vadiny. Tiako tena mbola fakam-panahy gravy. Le natenaka nirina ny voamaika, nampivandravandra, toko 2:7. Hoy ny vadiny taminy, mbola mitana amin'ny fanamarinanao ihany va ianao? Mahafoizy an'Andriamanitra ianao dia oka ho faty. Gravy a! Tena le mba tena nanampo indray vao maika mandatsa. Fa hoy izy taminy,
tahaka ny tenin'ny vehivavy adala ny teninao moa ny soa ihany va ny raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota tamin'olony Joba. Dia nisy namana anankiray izay namana fa tsy rahalahy ay mihitsy ny lazainy tsy tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly ozy izy fa ahoana ny lazainy hoe moa ny soa ihany va ny raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy tsika tsy mahazo ratsy zany amin'Andriamanitra mihitsy zavatra ny lalovan'i Joba teo nefany avy amin'Andriamanitra ihany koa izay mafy ho anazy le izy ratsy le izy eo maso satria marary be zany fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe tsy nanota tamin'olony Joba na ny teny izany ary satria marina ny lazainy satria marina ny lazainy. Fahatelo faefatra moa zany very daholo ny fananany rehetra sy ny zanany. Faharoa feno vai ny tenany. Fahatelo vadiny koa mbola nanenjika azy. Faefatra tonga ny namany telo lahy ampionony ampahery milay be fa ampaherezana izy telo lahy voalohany zany mihitsy ny tena mety rehefa mampahery olona hitako hoe mety foana zany tonga dia mipetraka eo mandritra ny herinandro tsisy miresaka mihitsiny mipetraka fotsiny dia sarona lavenina. Joba ny teny voalohany voaozina ny andro niterahana anahy te hanoziny Joba zany fa izy tsy afaka manozina devoly satria tsy fantany hoe izy manao tsy afaka nanozina an'Andriamanitra tsy afaka manozina an'iza dia ny andro naterahany takizay anie tsisy ny tiany lazaina ao anatin'izay fa voany sokatra ny vavan'i Joba avy amin'izay izy telo lahy nanameloka azy ny fahotanao no natonga anao nanao an'io mifakazara mitsitohy ianao dia ho sitrana amin'ny aretinao rehetra zany ny dika an'iny jereo any amin'ny pejy gasy mahay mamaky baiboly fakazara zany dika an'iny ohatrany hoe tsy mifakazatra mitsitohy Joba hatramin'izay tsy marina iny no ny fahotanao no natonga an'izao raha mibebaka ianao dia sitrana kanefa ny Joba tsy nanaiky an'izany mihitsy Joba satria madio ny eritreriny tsisy fahotana nataony natonga anazy nanao izany ary raha nisy ary hatramin'izay dia nanao fanatitra foana izy solon'ny fahotany isaky ny nanao fa ny tadiavy Joba dia izao hoe andao hifanatrika amin'Andriamanitra fantatro fa velona amin'ny mpanavitra dia aleo hifanatrika aminy dia hita eo hoe ahoana ny fandehany fa tsy azoko mihitsy ny natonga anazy zao fa de toute façon tsy fahotana akory ny matonga an'izao. Efa pirofo ray rahalahy sy anabavy rehefa hiarany zavatra mafy ianao amin'ny fiainanao tsy voatery vokatry ny fahotana zany. Raha nisy fahotana nataonao dia mibebafa aza miandresy zany fa raha tsisy dia tsy voatery vokatry ny fahotana dia aza mamorona hoe fahotana inona indray natonga an'izao satria ohatra ny Joba tsy nisy. Fa nataon'izy telo lahy koa mbola fakam-panahy be anankiray tena ohatran'ny eny devoly mihitsy satria ny apokalipsy toko faharoa folo andininy fahasivy sy ny toyany hoe ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay menarana tranainy izay atao hoe devoly Satana izay mamitaka zao tontolo izao nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy dia na rehefa feo mahery avy tany an-danitra ny teny hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena ny hery ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny fa nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehantsika andro manalina tanareo zany ny asan'ny devoly miapanga ary zany nataon'izy telo lahy manao asan'ny devoly. Ny Zakaria toko fahatelo andininy voalohany koa dia miteny izay naseho ny hafa indro Josoa mpisorona be dia nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'ny tompo ary Satana nitsangana teo ankavanana hiapanga azy. Amin'ny tenina noratany Zakaria an'io dia hoe i Satana nitsangana teo ankavanana ny Satana azy satria dikan'ilay Satana mihitsy hoe miapanga ny Satana azy dia ny ataon'izy telo lahy nefa dia miapanga ohatr'izany tandremo miapanga olona ohatr'izany fa manao asan'le raika alataroa fa tsy nisy navoan'ny Joba izany rehetrarehetra zany izy anakefatra ireo zany tsy nisy navoan'ny Joba ireo fakam-panahy nataon'ny Satana ireo. Zay zany fakam-panahy nataon'ny Satana kanefa koa izay zavatra izay dia tena fizahan-toetra avy amin'Andriamanitra ihany koa io nahazon'ny Joba io satria nahoana Andriamanitra zany tena nizesta mihitsy
tsy haiko raha mba mizesy taminao oatra zany koa Andriamanitra fa de Joba aloha tena nizesy tamihitsy izy zao no teneniny laveritsika andininy faharoa le vakiko teo de andininy fahavalo hoy ny tompo tamin'ny Satana efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao tsy misy tahaka azy eny ambony tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Andriamanitra mahafantatra ny Joba ho an'Andriamanitra de marina mahitsy matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy Joba efa niteneniny io amin'ny andininy faharoa de tsy aloha efa mivakitsika teo zesy tamihitsy Andriamanitra. Toko faharoa andininy fahatelo mbola miteny any izy hoy ny tompo tamin'ny Satana efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy ary mbola mitana mafy ny fahamarinana izy na de nanesika hamongotra azy tsy amin'ny antony azy enao. Zay ny nataon'Andriamanitra tena natoky izy zany dikany a navelan'Andriamanitra ho atao io zavatra io fa eo ambany contrôlany. Ny souveraineté an'Andriamanitra de hoe tsy afaka manao mihoatra zay lazain'Andriamanitra Satana atreto ihany ny ataonao de hatreo ihany no azo Satana atao. Ny akamely voalohany toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo hoy ny tompo tamin'ny Satana indro eo tananao zay ananany rehetra tanao tananao zay ananany rehetra fa ny tenany ihany ny azakasihan'ny tananao de niala teo anatrehan'ny tompo Satana de hitantsika teo le problème rehetra netra ny Joba ny fananany rehetra vofa izy tsy naninona tanareo zavatra rehetra mitranga aminao a eo ambany contrôle an'Andriamanitra daholo ratsy zany ho an'ny Joba fa navelan'Andriamanitra hitranga zany satria azon'Andriamanitra antoka fa tsy ho latsaka amin'izany Joba tsy mampitondra zay zaka ny tompontsika zay tsy zaka mantsy tsy mampitondra zay tsy zaka ny tompontsika. Toko faharoa indray andininy fahaenina hoy ny tompo tamin'ny Satana indro eo tananao izy ny hainy tokana ihany no aza asiana tanareo izy indray zany no asiana de lasa feno vai Joba fa tsy maty izy satria ny tenenin'Andriamanitra hoe azaka tiana ny ainy de tsy afaka manao mihoatra an'izay ny devoly voafehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra mitranga eo fiainantsika na tsara na ratsy. Andriamanitra mifehan'izany vokany nandresen'le fizahan-toetra i Joba hoy izy Jakoba toko fahadimy andininy faharaiky ambin'ny folo indro ambaratsika ho sambatra zay efa niaritra efa renareo ny fiaretan'ny Joba ary hitanareo ny anjara nomeny tompo azy tamin'ny farany fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrapo sambatra Joba satria niaritra de nahazo 2 fois an'ilay voatanisa terizy any amin'ny toko faharoa amby efapolo. Inona ny lakile amin'ny fandresen'ny Joba? Lakile amin'ny fandresen'ny Joba de fatany souveraineté an'Andriamanitra efa hitantsika teo zany zay ny natonga antsika ny resaka souveraineté an'Andriamanitra tany amin'ny voalohany satria ilaina fantatrao sy inonao zany no manampy anao azy hoe avy amin'Andriamanitra io ary matoa ataon'Andriamanitra hiarako io de zakako io zany tsy te hizaka an'le izy na zany te hizaka an'le izy dika le te hizaka mantsy ianao no te tianao mihitsy ianao anatin'le fahorianao de zaranao ary mijanonao foana otra mahafinaritra ingao zay mba mitsetsetranao ny olona mpalahelo be mitsany zao le mpanompon'Andriamanitra sisy fa tokony zakanao io. Faharoa Joba efa voadio ny fony voazatoetra ny fony efa voadio efa nandalo memo ny fony Joba dia afaka amin'ny fitiavaka reny fa grave ene tiry zareo raha nytaniny ianao de mamaly ianao fa ny épreuve ihany ny fizahan-toetra ihany no mamaly an'ity fanontaniany ty ho anao ty tenin'ny Satana ty ho anao fa hainy Satana tsara io. Satana namaly ny tompo hoe sisa rehetra zany ny anatenanan'Andriamanitra ary raha vao tsy mahazo nanao grève de la faim aloha de avy eo manompa an'Andriamanitra fa fantatry ny devoly zany fantatry ny devoly zany hoe ny akamaroan'ireo kristianareo zany ny antony ivavahan'ireo mila diovina amin'izany ny fotsika
Ary fahatelo a lakile nandreseny Jôba dia fantany lalany hivoahana. Ny Korintianina voalohany 10:17 tsy misy fakam-panahana azo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, kanefa mahatoky Andriamanitra ka tsy mamela anareo alaim-panahy mihoatra izay zakanareo, fa momba fakam-panahy dia asiany lalana koa ahafahanareo mahazaka an'izany. Dia fantatsika tsara satria efa namaky baiboly tsika androany fa ny fakam-panahy eto dia perasmos, izay azo adika ihany koa hoe fizahan-toetra. Ka na ny fizahan-toetra sy ny olana mafy lalovanao io ara zany dia tsy manome mihoatra izay zakanao Andriamanitra, fa manome izay zakanao ary en plus izay dia asiany lalana koa ahafahanareo mahazaka an'izany. Io perasmos no ampiasainy eto a, sady fakam-panahy io no fizahan-toetra. Mitovy, mipetraka foana io zavatra io, zakanao io matoa men'Andriamanitra anao. Fa inona ny vahaolana? Fatary ny souveraineté an'Andriamanitra, diovy ny fonao aza mitady ny enterehanao foana, filan-javatra ny vavahanao, ary fahatelo a, jereo ny lalana hivoahana ao.